Tombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika ry havako. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa amin'izao alakamisy maraina izao dia mbola miantso anao izay midera mankalaza manome voninahitra satria tsapanay fa miaraka aminay ianao eo ankilanay mandrakariva. I Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay ary izany Tompo no mbola nakinanay ny fiainana iray manontolo. Aminao entinay makivaky ity tontolo andro ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny bokin'ny Genesisy ry havako indrindra fa ny toko voalohany sy ny toko faharoa dia mitantara ny namoronan'Andriamanitra izao rehetra izao. Izao hitantsika maso izao. Eny na ny tsy hitantsika koa aza. Mahafinaritra ny filazan'ny soratra masina fa izay rehetra nataon'Andriamanitra dia hita fa tsara avokoa. Miavaka amin'ireo anefa ny noharian'Andriamanitra dia tsy inona akory fa ny nanaovany antsika olombelona. Mandinga vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny Genesisy toko voalohany. 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endrintsika, araka ny tarehintsika. Ary oka izy hanjaka amin'ny hazan-drano, ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy. Amen. Izay tsara ho marihana amin'izany ry havako dia ilay teniny hoe nohariana ny olombelona tahaka ny endrik'Andriamanitra, araka ny tarehan'Andriamanitra. Ireto ary no andeha ho zaraina amintsika ny amin'izany. Voalohany, tena finiavan'Andriamanitra na sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny namorona ny olombelona, lahy sy vavy, araka ny ahitantsika azy eto. Faharoa, tahaka ny endrika sy ny tarehan'Andriamanitra no namoronany ny olona araka ny fanambaranay teo. Dia ireto ary ry havana no andao hoe mba hisintonana ny saintsika. Raha misy olona mahasositra sy mahatezitra anao noho ny nataony taminao, manao ahoana ary ny fahitanao azy? Tonga amin'ilay fiteny hoe devoly velona mihitsy ve? Satria ianao mihitsy mantsy no manana ny marina. Ary izy tena nanao fahadisoana, mety ho hitan'ny hafa mihitsy koa aza dia tsy manaiky handefitra ianao. Farany tonga amin'ilay fiteny hoe tena tsy tiako maizina mihitsy iny. Ry havako, raha mbola hitanao amin'ilay olona ilay izy tahaka ny endrik'Andriamanitra, araka ny tarehany, dia tsy hateny ratsy na hanozona olona iray akory ary izaho sy ianao. Tsy ho resahanay intsony ny olona samy mamono na mamotika ny fiainan'ny hafa, izay tsy inona akory fa endrika sy tarehan'Andriamanitra, mitovy amiko, mitovy aminao, mitovy amintsika. Ry havana, samy endriky ny tarehan'Andriamanitra isika. Aoka ary ho hitanao ao amin'ny hafa izany na iza ary na inona nataony taminao na dia mafy ary. Ary koa aoka ho hitan'ny hafa ao aminao koa ilay endrika sy tarehan'Andriamanitra ao aminao, amin'ny fiainanao isanandro. Izay no mendrika ataontsika manoloana an'izao hoe manambara ny asan'ny Tompo ny soratra masina izao. Amen. Andeha hivavaka ary isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, ampianaro ary izahay hijery ny hafa araka ny tarehanao, araka ny endrikao. Ary isanandro koa izay dia ampio Tompo mba ho hitan'ny hafa eo aminay koa izany. Dia irianay sy angatahanay amin'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.